Ianao ve matoky hoe ilaina foana mifampiresaka? Ninona zany zavatra mitranga dia tianao foana ve ianao mifampiresaka sa hoe aleo rangahy hoany rehefa hoe tsy resahana? Aleo miresaka. Aleo miresaka ihany. Miresaka. Misy an'ity tantara iray ity zao tantaraiko anao dia ohatr'izao ny tantaran'ilay olona zany. Tamin'izaho mbola nianatra hozy izy dia nisy lehilahy niaraka tamiko, izy ny premier amoroko. Dia izaho ihany koa zany no azy zany hoe samy premier amour zany zareo tamin'ny niaraka. Tena mifankatia zahay betsaka ny zavatra niarahanay. École iray no nisy anay fa ny kilasy samy hafa. Nandeha ny fotoana nisaraka izahay 2010. Mbola tiako foana nefa izy tamin'izany. Nanambady hono zany ilay vehivavy tamin'ny 2012. Tena nandinika tsara zany izy hoe tena vonona ve. Ilay lehilahy moa zany avy eo nifouna taminazy. Dia mbola niteny ilay ex-ny zany nifouna taminazy hoe dia niteny hoe tena tia azy. Hoe mbola tia anazy zany. Samy foana moa zany. Dia nanaraka teny foana zany ilay izy tamin'ny taorinan'izay. Vady ihany aloha ilay vehivavy sy ilay vadiny zany. Vadiny zany ilay vehivavy sy ilay vadiny. Dia nanaraka teny foana zany ilay ex-ny. Niresaka mihitsy ohatran'ny hoe somary niavonavina zany ilay vehivavy. Azo lazaina an'izay zany satria hoe efa nanambady. Dia nifouna zany izy satria nisy zavatra tsy nety zany nataon'ilay ex-ny zany raha fahazahoako an'ilay tantara. Tamin'ny herintaona, tamin'ny mois d'août zany no nahitany. 2022. Tamin'ny mois d'août tamin'ny herintaona zany. 2022 nitan'ilay lehilahy teny ambony bus nidina izy nangataka niresaka tamin'ilay vehivavy. Dia tsy nety moa zany ilay vehivavy hoe hiresaka. Fa hoe niteny zany ilay lehilahy hoe mbola tia azy sy ohatr'izany. Dia tsy namaly mihitsy zany ilay vehivavy fa ohatran'izay. Dia 29 juillet teo ny tena tsapa noho izy fa ohatran'ny hoe mbola malahelo an'ilay lehilahy zany izy. Tamin'ity taona ity. 29 juillet tamin'ity taona ity zany izy ay hono naheno izy hoe maty ilay lehilahy. Zareo nefa tsy tafiresaka mihitsy. Tena nanenina hozy izy tsapako fa tena mbola tiako izy olona tena nanan-danja be teo amin'ny fiainako. Tena mijaly amin'izao izy izay rehetra ataoko ahatsiarovako azy daholo. Tamin'ny anniversaire-ko tamin'ny 2008 no nanomezany norsana izy hatramin'izao mbola vao tahiriko ato foana ilay izy ary mahasarotiny azy mihitsy io nonorsy io. Dia ohatran'izay ilay tantara. Izay zany ilay izy. Ilaina foana mifampiresaka zany. Ilaina mifampiresaka. Amin'izay tikeveka izao ahoana ny fieritretanao azy? Za aloha tsy haiko ilay hoe miresaka amin'ny ex nefa efa manambady aloha. Anko loatra ny délicat ihany manimba zavatra. Ohatran'ny hoe marina ihany ilay vehivavy nefa ohatran'ny hoe mba tsara ihany koa mba hafaranana ilay resaka hoe zao rangahy hoe tsy tiako ianao na hoe efa manambady raha hoe mbola misy ary izay dia hoe aleo rangahy ilamina. Ohatra zany. Ilay izy anie mieritreritra zany raha zavatra ohatr'izany afaka hoe enoina izay zavatra ilay lehilahy tenenina dia. Fa ohatran'ny hoe ilay vehivavy zany ohatran'ny hoe tsy dia nirahana azy nefa nalahelo any avy eo nampalahelo. Zany hoe misy lien zany ao ka zareo satria ohatran'ny hoe na fotoana nahafaty an'ilay bandy zany sa hoe maty efa maty aloha ilay bandy no. Fieritreretako hoe mety hoe enikenyny angambany hoe maty ilay bandy dia izay no nahatonga anazy nalahelo dia fantany taty aoriana kely ve. Tenenina hoe za zany ohatra hoe misy olona nifankafantatra be taminahy taloha, mifanerasera be tamiko taloha dia tsy firy taona tsy mifankaheno fa malahelo tampoka ilay olona mety ho possible zany maty ilay olona. Mety possible. Ny fieritreretako an'izany zao ohatra hoe misy remords ilay vehivavy takizay mba ninoky ihany izy fa tsy hoe tonga dia natao fotsiny tsy faranana fotsiny zany ilay tantara zany satria efa nanambady. Efa nanambady moa zany fa tsy hoe hanambady. Zareo mifampalahelo tao. Zareo mifampalahelo tao. Dia ohatran'izay ilay tantara. Tsy mahafaty antoka zany ny mihaino an'ilay olona raha hoe misy zavatra tiany hambara sans pour autant hoe lasa miditra. Ao anatin'izany koa zany tsara no mamarana chapitre anankiray ary efa hiova chapitre ianao zany amin'ny fiainana fa tsy hoe nitentiny foana ilay izy. Marina izay. Tu as raison. Marina izany. Mila appliquer an'izay ao amin'ny fiainana. Tena marina. Masto!